Batimpana ediny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iaraha mivavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanamasinao amin'ny fofen'ny fifaliana tokoa no iarahana indray aminao amin'ity maraina ity. Iarabana ianao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao ny tsara, ilay tsy miova omaly sy ny roa mandrakizay, mipetraka ambony seza fiandrianana manerinerina inao kanefa mijery sy miondrika ety ambany ety amin'ny olombelona vovoka sy kankana ihany, eny lavenina kanefa nasandratrao zahay tompo ho zanakao, zanak'Andriamanitra avo indrindra, zanak'Andriamanitra tsy toa, eny malalanao Jesosy Kristy, tianao maminao. Ary dia izany no afanay miankohako alohan'ny voninahitra ao, manaja anao sy mivoninahitra anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ary dia mangataka aminao indrindra ilay famindram-po mahagaga ny fanadiovanao amin'ny rano sarobidy Jesosy, mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Fa tsy mendrika koa izay nansonaranao, kanefa noho ny fitiavanao sy ny herinao, noho ny finiavanao hikaroka anay isan'andro, dia afaka manatona anao mpanendry ny teny izahay. Raisy tompo izahay ankehitriny, ary dia mangataka aminao indrindra tompo ilay fananao masina mahery mba hiasa tena atinay, mba ahafany mifantoka tanteraka amin'ny teninao, amin'ny fananao masina izay mampianatra, ary ankoa mba tonga anay ho feno ny fiadanam-po avy aminao. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao voninkaina izay mpanomponao. Dia amin'ny ranao tompo no zona maniry mangataka izany vakizany, dia anao ilay Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kira avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Alleluia, amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny ravina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ary ny fanamasina. Fantaro ny tenanao Jesosy, fantaro ny tenanao. Olona filozofa antsoina hoe Socrate, Connais-toi toi-même, fantaro ny tenanao mba ho sambatra sy hanasoa ny hafa. Ny tompo nefa dia manana fahendrena lavitra noho i Socrate satria izy no fahendren'Andriamanitra. Izy no manana ny hery sy fahefana hamantarantsika ny maha-antsika antsika tsara avy, noho izy nahary antsika sy noho izy ihany koa mbola mitoetra ao anatintsika mandrakandroany, ary ihany koa mandra-piveriny amin'ny rahaolanitra, ary indrindra moa ka niarahantsika aminy any amin'ny mandrakizay. Ankehitriny ho ary ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Zakaria 2:2-12. Zakaria 2:2-12. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, ampiseho voninahitra no nanirahany ahy tany amin'ny firenena izay namabo anareo. Fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anak'Andriamasony. Amen. Hoy Jesosy tompontsika, ry ondriko, tsy misy asa lehibe noho ny izao dia ny fahafantaranao ahy. Aorian'izany dia ny fahafantaranao ny tenanao. Tsarovy fa hatrany am-boaka ianao dia voafehy ny teniny izay olona miahy na koa ny tsy miraharahanao. Ny ray aman-dreny dia mamana ny zanany amin'ny hevitra momba izao tontolo izao, ampafantaran'izy ireo amin'ny zanany ny zavatra izay nantenainy sy ny nofinofiny, na ny fiheverany ratsy koa ny amin'izao tontolo izao izay voataona ny tsy fahombiazany. Amiko anefa ianao no lehibe indrindra amin'ny zavaboariko, tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra, ary mandrapatonga ny andronao izay efa nomaniko dia voasimba ny hafa nefa ianao. Ny hafa izay tsy mahalala ahy ary tsy mahalala ny tenany koa. Izy ireo dia mametraka toro lalana ho an'ny fiainanao mifototra amin'ny tenany, amin'ny zavatra andrasany, amin'ny traikefany, amin'ny tsy fahombiazany, dia mazava ho azy fa misy fiorontanana eo amin'ny fiainany, dia izay koa no ampitainy aminao.
eny izany tsy fahombiazana eo amin'ny fianakaviany izany koa. Ny fahombiazana eo amin'ny fiainany dia entiny koa hitoetra eo aminao, manomboka amin'ny fahateranao hatramin'ny fahazazanao eny hatramin'ny fahalehibiazanao azy. Ary avy eo dia mandao ny fialokalofan'ny fianakaviana anao dia mandeha eny amin'izao tontolo izao, ary dia izao tontolo izao no manamarika anao. Mamitaka nefa izy, mangalatra, mandainga. Ary raha mbola tsy nanao izany akory ianao ny traikefa ao amin'ny fianakavianao manokana dia efa misy raha teo. Ary avy eo misy koa ny hafa izay mahataona anao. Na izany aza misy ihany ny tsara fanahy sy manana teny tsara ampahery anao. Dinio izany rehetra izany. Ny andraikitrao dia ny mamantatra ny tenanao. Izaho kosa dia mampanahy ny tenanao hoy ny Tompo, fa tsy vitanao izany raha tsy misy ahy. Asehoko anao ny fitiavana sy ny fanitsiana mamy ary ny fahamarinana izay tokony ho raisinao ho anao izay nohariako. Ho hitanao miaraka amiko ireo zavatra amin'ny fotoananao. Eny zavatra rehetra amin'ny lafibenao rehetra. Ary na dia eo amin'ny fiainanao andavanandro koa aza, raha tena mitady ahy ianao sy mihaino ahy amin'ny zavatra rehetra dia asehoko anao izany rehetra izany. Tsy misy na inona na inona mitranga amin'ny fiainanao raha tsy ianao aloha fanatrehanao sy ny fanomezako alalana. Napetraka ho lesona izany rehetra izany mba hatakaranao fa mila mitandrina tsara ianao. Ho an'ny sasany dia izaho andefa fanahy izay noforoniko ahy izay nampy azy amin'ny fitadiavana ny tenany. Io fanahy dia be fitiavana, vonona niaka fotoana hanampy anao amin'ny lalanao. Na izany aza dia fahafahana tsy fahita firy sady vitsy ny manana izany. Rehefa mihaona amin'izany fanahy toy izany ianao, izany hoe olona eo amin'ny fiainanao izay mifanerasera aminao ny dikany, dia misy ny safidy roa izay eo anoloanao. Voalohany dia ny fankasitrahana tsara mba hanaiky ianao ampianarana. Na koa faharoa, milolony sy fanoherana ao anaty izay zavatra lazaina aminao. Ary izany dia no nitoetra ny fahotana taloha izay miaraka amin'ny fanahy raha vao teraka. Izany ny toetra ny fitehirizana, ilay fikatsahana zavatra bebe kokoa, sakafo bebe kokoa, fananana bebe kokoa, zavatra bebe kokoa. Izany hoe te-hanana zavatra misimisy kokoa hatrany. Hany ka manohitra ankitsirano izay fanitsiana entiko hitondrana anao. Izany dia mila fanaraha-maso bebe kokoa izany, satria misy fiantraikany eo amin'ny toe-javatra iainanao isan'andro. Ny ilaina nefa dia ny mahatsiaro fa manan-danja ianao anatrehako. Ary tokony tsaroana koa fa ny fahalemena izay ao anatinao izay niezahanao nantosirana nahitry ny taona maro dia mila entina amin'ny fahazavana mba hahatonga anao ho diovina, mba hahatonga anao hanana toetra vaovao, hahatonga anao hifantoka amin'ny fahatsarako sy handeha amin'ny fahitsiana manomboka hatreo. Ho tsapanao fa napetrako amin'ny toerana manokana ianao, ary dia hirodana avokoa ireo fototra naorina avy amin'izao tontolo izao. Dia ho tsapanao koa fa
marefo ny zavatra rehetra izay tsy niorina teo amin'ny tenin'Andriamanitra. Eny, tsaro fa manomboka hatreo dia manantoerana sy manandanja lehibe ianao. Eo anivon'izao tontolo izao. Nahoana nga? Satria olom-baovao izay mandeha araka ny fenitra sy ny rafitry ny fanjakan'Andriamanitra. Eny tokoa misy zavatra izay tsy mety, tsy mivoatra sy tsy mahafiorina eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Mety vokatry ny fahatsopana tenany izany, tsy fahombiazana, filàna maro samihafa. Ary dia anatin'izany rehetra izany ny tomponao no te hanome anao kosa ankehitriny fampitandremana fa laingan'ny Satana ny akabeazany zavatra izay hainan'ny olona isan'andro. Mampahory izany ary mitondra fahasimbana tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona. Sambatra kosa ianao satria mananahy izay tomponao sy mpanjakanao, mpahary anao, mikatsaka ny hahasoanao ary mampahafantatra anao ny lalana tsara rehetra izay tokony diavinao. Dia anatin'izany indrindra voalohany ny fahafantaranao ny tenanao. Izany dia natao tanjona lavitra izay akatsahana isan'andro, tanterahina isan'andro, ezahana isan'andro. Ary dia mametraka anao amin'ny fiarovan-tena feno tanteraka izany. Mahagaga sy mahatahotra izany rehetra izany. Ary ianao dia noforonina koa ho mahagaga sy mahatalanjona. Feno fahaizana sy fanomezam-pahasoavana izay nomeko anao mba tonga anao hiroborobo eo amin'ny fiainana. Ary satria izany nahary anao sy tomponao dia ny fahatsaran'ny lanitra rehetra no midina eo aminao, mitantana anao, mampiorona anao tsara. Ary tsy mila fanampiny izany, ary koa tsy mila fikatsahana etsy sy eroa, fahombiazana izay avy amiko any. Ny manodidina anao dia mahafinaritra vokatra izany, ary koa no ariana ianao ho fahagagana sy fahatalanjonana ho an'izao tontolo izao. Indrisy nefa fa ny sasany dia misafidy ny lainga izay miavaka eo anivon'izao tontolo izao. Ary diso hevitra izy amin'izany. Izany rehetra izany dia atsiarovanareo, eny atsiarovanao isan'andro, fa manan-tsafidy ianareo. Na eraka amiko anatin'ny fahatsarana, ny fahombiazana sy ny fahasoavana, noho ny asan'ny fibebahana sy ny lalana mankany amin'ny fahamasinana, na kosa andeha amin'ny fiainan'izao tontolo izao izay hitarika anareo ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Aoka ary hitoetra mandrakariva amin'izao ianareo dia nivavaka isan'andro ataonao Tompo. Efa eo amin'ny toerana izay tianao ametrahana ahy ve aho ankehitriny. Efa eo amin'ilay toerana izay efa nomaninao ve aho ankehitriny. Inona ny tokony mbola amboariko? Inona ny tokony mbola ho lalana ho diaviko ahatonga hitoetra ao amin'ny fahatanterahana. Izany rehetra izany dia mampifantatra anao, mampifantatra antsika ny fahalemena izay tokony hialana, ary koa ny fandrika izay tokony hiviliana. Ao anatin'izany rehetra izany, raha mieritreritra ianao fa afaka amiala amin'izany rehetra izany, mandeha irery, dia tsisy ny fahombiazanao. Aza mandeha irery, fa antsoa mandrakariva ny fanatrehako, ary aoka ny fanamasina no hanolotsaina ary hitoetra anatin'ny fonao lalina andehananao amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ary ankoa ny fahasoavany sy dalàna. Aoka ary tsy ny fahatsopana antenana sy ny tsy fahombiazanao no feo izay horenesinao manomboka anio, fa hijery kosa ny tomponao izay mitarika anao andeha amin'ny lalana marina ary koa lalana izay voasorotra ho anao. Ny talenta izay mitoetra ao anatinao dia indro fa ampafantatra anao isan'andro koa fa efa vonona avokoa ny zavatra rehetra ahatonga anao amin'ny fahombiazana ary koa amin'ny lalana izay nisoritako anao, dia ny sosiny tsara
ahatonga anao afaka ny joro amin'ny fahamarinana ary ny koa ny hanasosy anampiny hafa ihany koa satria izay no atao hoe fitiavana izay napetraka taminareo. Ao anatin'izany rehetra izany dia mitoera amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana fa satria ny tompo dia aminao isan'andro sy mandrakizay. Maireza matanjah ny tompo ho amintsika isan'andro. Vavaka isika. Raha io mankasitraka anao zahay. Mankately eram-poram-panahy satria ianao tokoa dia miantso anay mba hamantatra ny tenanay. Ary dia anatin'ny zavatra izay misy anay isan'andro, amin'ny lalana izay hitoerana isan'andro, amin'ny toe-javatra izay hinanay isan'andro dia ataovy izay atsiaro fa ianao dia Andriamanitra izay manitsy anay mandrakariva, mitaridalana anay isan'andro ary manao izay tonga anay handeha amin'ny lalana tsara, amin'ny fiainana tsara, feno fahasoavana sy fitahiana ary hitoeranay ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana izay efa nomaninao. Ataovy tsaroana tokoa raha tompo fa ianao dia Andriamanitra mahalala bebe kokoa, misy kokoa noho izahay. Ary izahay dia mila manatona anao amin'ny fahazavanao mba hanaisitra izay rehetra namboleny izao tontolo izao hatrany amin'ny fahazazanay ka mandratonga an'izao andro ianana izao. Dia hiavaka izay zavatra rehetra avy aminao ka izoranay ary koa hiala izay rehetra toe-javatra sy toetra aty anatinay tsy avy aminao. Atonga anay Jesosy ho tena feno ny fanahin'ilay famantarana mba hamantaranay ny fanahy izay ao anatinay na avy aminao na tsy avy aminao, mba hamantaranay izay toetra ao anatinay na avy aminao tsy avy aminao, ary dia ilay fanahy masina tokoa mitaridalana anay amin'izany isan'andro mba ho voninahitra ao. Misaotra tompo, dia tompo manomponao tsiraray avy amin'ity andro ity, jero amin'indra fonao sy mahasom-pitiavanao avokoa tantany sy mbino, ary dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina ho aminay isan'andro sy mandrakizay. Aleluia. Amen.